eo ny lafiny toe-karena zay any no hitondranantsika fa mikisaka kosa amin'ireo faritra 2020 anisan'ny tena hoe mampandroso ny faritra ny fanaovana foara na ny fampiratiana ireo lalam-piarina maro samihafa ny nivon'ireny faritra ireny mametraka foara anankiray izay ahafahan'ireo mpandraraha avy any amin'ireny faritra ireny sy ny mpandraraha avy ety ivelany mihaona zany mba aingakaingana kokoa ny fampitanany vaovao ary ahafahana manitatra ireo lalam-piarina maro samihafa anisany karakara ny foara ara-toe-karena ny any amin'ny faritra Matsiatramboly amin'ny volana aprily iny mitondra fanazavana mikasika an'izay ny lehiben'ny faritra avy any an-toerana tsy izany farandrena Solo Herzo. Atao eto androany zany ny fampahafantarana n'izany forum économique ataony Fianarantsoa zany izay nampitondrana ny lohahevitra hoe soa fianatra ary nadika malalaka ihany koa amin'ny teny frantsay dia ny hoe imiter l'excellence. Ny antony anaovana an'izany forum économique fa tsy hoe foara dia ny mba ampifandraisina an'ireo otrikaina misy eo amin'ny faritra sy ireo mpandraraha ara-toe-karena ary ireo ataontsika hoe mpamatsy vola hiasa sy ampiasa vola any amin'ny faritra Matsiatrambony. Ny zavatra tena lehibe tiany faritra Songadina dia ny hoe ilaina ny fampiasam-bola tsy miankina eo anivon'ny faritra mba ahafahan'ny ireo mpampiasa vola tsy miankina ireo mamorona asa eo anivon'ny faritra.